Tonga daholo zanakasika rehetrarehetra, mbola ao ianareo, izaho koa ato ihany dia ny lesonantsika androany dia hoe 20 taona. Mbola tsy 20 taona nisy nanolana kanefa nandeha rà tamin'izay voalely voalohany. Dia mbola virjiny ve izy? Ahoana ny ahalalana vehivavy hoe mbola virjiny? Dia ao anatin'ny lalan-jaza, ao anatin'ny lavapory ao misy antsoina hoe hymen. Hoditra manify fotsifotsy mitovy ny taratasy dia ny latan-kely tsy maintsy hamaky an'iny. Rehefa miditra ao anatiny ao ny latan-kely tsy maintsy mahatsapa hoe namaky zavatra ahako tao. Dia izay no ahalalana hoe mbola virjiny izy. Hoe efa naninona izy misy rahabe kanefa efa nisy nanolana tamin'izany fotoana izany, tokony tsy hisy raha intsony ve? Samy manana-toe-batana ny vehivavy rehetrarehetra. Raha toa ka nisy rahabe, tsy ilay raha mivoaka akory ny zava-dehibe fa ilay hymen no vakian'ilay tao anaty lavapory. Dia ilay ihany no mahafantatra hoe namaky an'ilay hymen tao anaty lavapory ve ilay sa tsia? Dia izay. Afatra ny atoroko ho an'ny tovovavy malagasy, mbola averiko ihany fandriazana pingapinga loloatra. Ny lehilahy rehetrarehetra dia mila vehivavy virjiny rehefa manambady. Na efa nilely teto sy teroa ary izy dia ao anatin'ny sainy ihany dia hoe mila vehivavy virjiny ahako rehefa manambady. Noho izany fadio indrindra ny pingapinga manokatra fialoloatra. Ireny lehilahy miteny handriry sy mpandriry mbola mpianatra ireny andao tsika ilay hamaky vody ny asan'ireny lehilahy ireny. Izany rehefa tonga ataondry tompo-tsafidy indray avy eo hoe inona no tokony ataondry. Fa raha mbola mpianatra afaka manao sipa indray tsisy maharatsy an'izany, fa ilay lely aloha loatra manokatra fialoha loatra, izay no olana. Tsara kokoa hoe rehefa manambady izay vao milely raha ny tokony ho izy. Ary ho an'ny lehilahy malagasy, izay mila vehivavy virjiny, izay tsy tia ilay sipa-daba loaka fa ilay latan-kely maninona ny vakiana daholo io vodin'olona rehetrarehetra io, fory rehetrarehetra io. Atao izany ilay vehivavy hoe ho vadin'ilay, ho alain'ilay taranaka dia ahazo vehivavy virjiny ilay, fa tsy hoe izay hamaky vody virjiny kanefa ilay eraky ny tapitany an-tselakelatrano rehetrarehetra io, erahan'ilay daholo io karazam-behivavy rehetrarehetra io. Mialohan'ny hangalan'ilay vady koa dia homany ny tokantrano. Aza mivola makamaka vady izany raha mbola tsy te hiaritra fanambadiana, ady ny atao ao. Ilay izao sady tsy manana asa ilay no tsy manana mbola mpianatra ihany koa. Mianatra ihany koa nefa avy eo mbola tsisy asa, kely karama. Dia ahoana? Mamelom-bady aman-janaka. Ao ialahy nefa avy eo manenina satria tsy inona? Olona tsy noeritreretina ilay ho vady ilay tokony ho vadiana. Dia noho izany mitandremo. Aza maikamaika loatra hoe andeha hamaky vody haingana fa jereo aloha no hoavin'ilay. Ialahy ihany koa ny anenina avy eo satria vady tsy noeritreretina ilay ho vadiana no vady. Samy mijinjana vaviny daholo koa anefa eo. Izay fa mankasirika tompoko.